teratany vahiny iray no voaheloka higadra roa taona an-tranomaizina sazy miatra no niraharaha FANONDRANANA SOKATRA tao aorian'ny fiakarany fitsarana fa 12 ny volana Aprily lasa teo. Ankoatran'ny fampidirana ponja dia voasazy andolamandy 100 tapitrisa ariary sy onitra 200 tapitrisa ariary ihany izy. Raha tsy hivina ny tantara dia ny 12 ny volana maritsa lasa teo no tratehaky ny polisy mpiaro ny sisitany tao amin'ny seranam-piaramanidin'ny Toliara ity teratany vahiny ity niaraka tamin'ny zana-tsokatra miisa 9. Voasikajy ao anatin'ny biby arovana ny sokatra kararany lalàna eto Madagasikara sy ny fifanaragana sitesy, ny famarotana, ny fiazana, ny FIOMPIANA ary ny fihinanana azy. Hanafatra vilon'omby avy aty Madagasikara ry zareo any Mayotte ho ataon'ny sakafon'ny omby any amin'ny tany mirefy 500 hektara eto Madagasikara any amin'ny faritry boeny ao amin'ny tanàna antsoina hoe ankorefy no ambolena ny vokatra ka orinasa avy eto Madagasikara no isana izany famokarana izany. Mbola ity orinasa ity ihany koa no anamaina ny vokatra rehefa avy eo ary kirakira azy mba ahafahana manondrana izany vokatra izany any amin'ity nosy atsy Mayotte ity izay. Any Matsanga amin'izao fotoana izao ny lehiben'ny département Mayotte Benissa Oseni ametraka ny fitopitso farany amin'ny fiarahamonimby amin'ny faritra boeny. Mandritra ny herinandro dia anatanteraka hetsika manokana anadiovana ireo lakan-drano sy tatatra rehetra manerana an-tananarivo ny kaominina an-tananarivo renivohitra. Nomena ny anarana hoe semaine du curage moa izany hetsika izany. Nanomboka teny Besarety izany androany talata ary toy amin'ireo borompitany rehetra manerana an-tananarivo renivohitra raha ny fanazavany Richard Manambitana izay foloan'ny délégation manokana tanàna Antananarivo. Aorian'ny herinandro ity dia isatrany ny asa fanadiovana ireo lakan-drano manerana ny tanàna isan-kerinandro indrindra moa ho an'ireo toerana izay tena ahitana fiangonan-drano raha ny fanazavana azy teo anivon'ny kaominina an-tananarivo renivohitra hatrany. Nambarany voameraka Mayotte amin'ny sanany fifidianana fa efa miverina iny anivon'ny fokontany lisim-pifidianana taorian'ny famarana vonjimaika izany lisitra izany ny 12 ny volana febroary lasa teo. Mbola manana hatramin'ny 12 ny volana May daty izay amarana tanteraka ny lisitra ireo olom-pirenena rehetra mba ahafahany mizany anarany ao anatin'izany lisim-pifidianana izany na koa misoratra anarana. Anisan'ireo olona mbola afaka misoratra anarana ireo olona feno taona tao aorianan'ny famarana vonjimaika ny lisitra tamin'ny volana febroary lasa teo na ihany koa ireo izay mbola tsy nanam-potoana nisoratana anarana teo aloha na ireo vao mifindra-monina tao aorian'izay. Marina moa fa ny lisim-pifidianana izay ho faranana 12 volana May ho avy izao no ampiasaina mandritra ny fifidianana izay ho toto-saina amin'ny 20 volana May fifidianana solombavam-bahoaka izany. Maly no nandray fiaramanidina niazo any Egypta ireo mpiangaly judo telo mianadahy sy olo-tenan'ny Madagasikara amin'ny fiadianany tompondakan'i Afrika izay ho atao any Lekera manomboka ny alakamisy izao tsy izy izany fa ilorara soanaivo inatashara levaza ary Angelo rakotona andrasana. Anampy azy ireo Kristianina Vital izay mpila ravinahitra ameno 4 ireo mpikatroka malagasy izay azo any Lekera ihany koa. Ny alakamisy izao no hiakatra tatami ireo mpiady malagasy ireo ka Angelo rakotona andrasana eo amin'ny sokajy latsaky ny 10 kilao lahy sy natasaraka levaza latsaky ny 20 kilao vavy no anokatra izany ny zoma kosa no hiakatra antsetra i Kristianina Vital eo amin'ny sokajy latsaky ny 12 kilao vehivavy ary lorara soanaivo no amarana azy eo amin'ny sokajy latsaky ny 70 kilao vehivavy.